Tontolon'ny fahasalamana isan'ny aretina mirongatra ary miverina indray amin'izao fotoana izao ny aretina pesta. Efa maro moa ny olona namono eny vokatra ity aretina ity. Misy indrindra ary ny fanambarana sy fampahafantarana izay ataon'ny ministera-ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Tao anatin'ny andro maromaro izao dia efa tafakatra 70 maty pesta teto amintsika. Noho ny firongatra io aretina io dia misy ny fanambarana ataon'ny ministera-ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny malagasy. Raha ny fanazavana, ny pesta dia aretim-boalavo avo mifindra amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitry ny parasy mitondra ilay otrika aretina. Toy izao manaraka izao no fambarana aretina. Raha pesta atody tarimo dia toy izao ny fitrangany. Tampoka be ny fiavin'ny aretina, mafana be ary marary an-doha, reraka be ilay olona. Misy atody tarimo marary be eo amin'ny tenda, na ambany helika, na amin'ny foto-pe, na amin'ny toerana hafa. Raha pesta rehetratra izy dia toy izao indray no mety ho fitrangany. Tampoka be koa ny fiavian'ny aretina, mafana be, mikohaka misy rano ireo, marary ny tratra ary tonga ny fahasemporana. Mahafaty vetivety ny aretina pesta raha tsy voatsabo haingana. Ka noho izany dia tokony hanantona ny tobim-pahasalamana fa mamaim-poana ny fitsaboana ary misy ny fanafody fitsaboana azy. Misy koa ny tokony atao an'ireo ny fanerasera amin'ireo ahitana ny tratran'ny pesta. Ho fisorohana ny aretina dia sasana sy pasohana ny lamba mba hiadiana amin'ny parasy. Diovina isan'andro ny manodidina ho fiadiana amin'ny voalavo sy ny parasy. Esorina toy izany ihany koa ny lobolobo ary diovina ny tanàna sy ny toeram-ponenana. Samborina velona ny voalavo mba tsy hipitika amin'ny parasy dia dorana. Fadiana ny mandoro tanety sy ny ala fa mampiakatra ny voalavo an-tanàna. Raha misy ahina fa maty ny pesta dia toy izao ny tokony atao. Tsy azo atao ny fendrasam-paty. Tonga dia alevina aingana nirotra rehefa avy nasiana fanafody ny razana araka ny toromarika ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny sefokotany ary solotena vitsy. Marihana fa azo sorisitranina tsara ny olona voan'ny pesta raha voatsabo aingana.